Dia faly mitsidika ny tokantrano indray izay eto amin'ny fahitalavitra Madevery fijery ajaina. Amin'izao takariva ny talata 17 ny volana febroary izao, manasana ho ampitiavana ary izay anaraka hatramin'ny farany ny vaovao ny fahitalavitra Madevery amin'ity takariva ity. Eo amin'ny sehatry ny politika avy hatrany dia namoaka ny fanapahan-keviny momba ny fitsipika, anatiny mifehy ny antenimieran-doholona ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Amin'ny ankapobeny dia tsy mifanoitra amin'ny lalam-panorenana ny fitsipika anatin'ny antenimieran-doholona vaovao. Na dia izany aza dia misy ny fanamariana izay nataony ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Averina ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny bromahatry ny antenimieran-doholona araka ny fanapahan-kevitra niraisin'ny HCC. Miozongozona araka izany ny toeram-pikambana ao anatin'ny bromahatry ny antenimieran-doholona voafidy ny 7 volana febroary 2024. Ao anatin'izany ny filoha Honoré Rakotomanana, ny filoha lefitra Kolo Roger sy Maly Benoit, ny mpampakateny Betsina Bruno ary ny questeur Abdi Rasoul Mourad. Raha ny voamarika ao amin'ny andininy faha 220 andalana voalohany ao amin'ny didina voaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia namarika ny fanovana fitsipika anatin'ny vaovao. Ny fitsipika anatiny izay voamarina fitsarana avy momba lalam-panorenana irery ihany no azo ampiasaina sy ampiarina amin'ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny bromaharitra sy amin'ny fananganana ireo voamery eo anivon'ny antenimieran-doholona. Averina mifanaraka amin'ny fanovana ny fitsipika anatiny momba n'isan'ireo filoha lefitra, kestera ny fifidianana mpikambana ao anatin'ny bromaharitra. Raha filoha lefitra roa no voafaritra ao anatin'ny fitsipika anatin'ny antenimieran-doholona teo aloha dia nahitsy ho fito izany, iray isa-paritany ary iray avy amin'ny fanoerana. Andrasana araka izany fifidianana vaovao ny antenimieran-doholona. Nomarian'ny HCC ihany koa fa tokony voafaritra amin'ny fitsipika anatin'ny antenimieran-doholona ny isam-pikambana ao amin'ny kabinetra amin'ny filohan'ny antenimieran-doholona. Ankoatra ny bromaharitra, nitondra valite momba ny sosokevitron'olona ny hanomezana passeport diplomatika sy ny fanomezana mari-boninahitra ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ka nilaviny avokoa ireo.